Inona ny tsapanao am'izao? Nanao eco dia fohy ny fean'ny zazakely. Ianao miteny ohatran'izao dia jerivo tsara. Nanao écho ianao dia manina hoe Fohy ny fean'ny zazakely. fohy ny feny zazakely. Manao écho. Aizony zany écho zany? Échographie obstétricale monofœtale. Vitalité fétale, présentation, biométrie, fémur 69,5 mm, soit 35 semaines. Fohy zany fe zany. Membre supérieur, 3 segments. Membre inférieur, 3 segments. Pied, sexe, 2X, indique 2X zany. Liquide amniotique, volume, localisation, antéro-sciatique, distance placenta. Conclusion, observation. Poids fœtal estimatif, 2770. Izy teny hoe fohy feny zazakely. 1 cm, 4 mm, 10 mm. 10 mm, 1 cm. Que izy ato 69,5 mm. 6,95 cm. Firy mois nefa izy io? Fa mandray 9 mois? Aiza moa zany zao ny zavatra fantako. Rehefa mivoaka io zazy io 69,5 mm io 35 semaines. Fa izy ny laza aminao fa fohy le fen'ilay zaza. Le dokotera nanao eco. Dikan'ity zany fohy. Le norme moa tsy namieny afantarana hoe zao no tokony ho izy. Fa fohy ny feny. Ataonao photocopie ity ameno ana. Dia avy eo ina koa iny? Tokony 13 février zany teraka. Zay le DPA. Longueur de fémur, sac gestationnel, longueur crânio-caudale, 40,5 mm. Tamin'izy tsy ny tompontsony zany io zay le dikan'izay fohy zany ratsy zany. Tazomy ty apetrao eto ty ndaso kisakely ohatran'izao anao izy te hita voninahitry'Andriamanitra. Aiza zao io zazo io amizao? Eto. Hitanao ekipi masonao za zao mandidy amin'ny anaran'i Jesosy mitombo zany ny alavan'ny feny. Mitombo torisy tesika tazomy tsara izy tazomy tsara izy Jesosy mampitombo ny feny amizao. Jerevo tsara le sary mihetsika io
mihetsika eo am'izao a mitombo 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 tosi reste seke resto tosike resto mitombo aiza zao le kibony hitanao iny mihetsika amy sisiny iny teriste seke resto mitombo manakina olona ianareo mitombo tositositosito koroste tesike resto teriste seke resto mitombo mitombo tosike resto tarise tisike estery mbola mitombo ihany izy io mbola mitombo ihany izy io amin'ny anaran'i jesosy mivena normaly io rehefa teraka mitsangana ianao faly venao faly a inona zavatra eninao tanatinao tao inona zavatra tsapanao teo tataro amin'olo enikoatra misy mihesikesika be ty sady otrany maharary kely dia mihesika be eniko mihesika be le zazakely ty sady maharary kely ako misorovambela nareo hoe tamza bevokan'ity zanako ty a dia de semena tao alohan'ny aterako a nanao hoe koa dia nitenen'ny dokotera hoe fohy ny feny dia ngeza ny lohany mialava ny feny a 69 mm dia nilazany a 2 kilo dia nivavahany reveramedara dia nahazo 3 kilo ny lazany a dia 75 mm nialava ny feny dia gaga be le dokotera efa nanony koa fa efa ahoany ty a dia izy avy nivavahana zao dia voninahitra ho an'i jesosy a manentana ny vehivavy mitondra vovoka izay misy fahasembanana rehetrarehetra akany amin'izy epesapela fa misy mpaminany a ny manasitrana mitondra mibavaka ho antsika rehetrarehetra ohatranay izao amen araka ny hitantsika teo zany a ny fanasitranana fahagagana lehibe nataon'i jesosy tamin'ny ampiasany ny tenako tao am-piangonana io a tamin'ny alahady 5 février 2023 misy vehivavy anankiray a nanao écho izy a tamin'ny 29 janvier 2023 nanao écho izy a izy conclusion ny dokotera hoe fohy kely fohy ny feny zany izy nytenen'ny dokotera hitantsika zany a amin'ny ty écho zay navoakany ty fémur 69,5 mm 35 semaines soit 35 semaines nefa ny biparietal efa tonga any amin'ny 36 semaines d'améliorer plus 6 jours fa io zany a 35 semaines le alava le 69,5 mm io ary ny poids zaza io koa poids fétal estimatif 2770 milligrammes tamin'io gramme zafady 2770 grammes tamin'io kely ihany koa angamban'io de rehefa nivavahana izy tamin'io andro io ihany a tamin'ny 5 février 2023 io a niseho ny fanatrehan'Andriamanitra nanao fiteniny anjely zay a de hita mihitsiny a hitantsika tao amin'ny kibony teo mihetsiketsika de miena mitombo zany a ny alavan'ny feny ary mino koa za fa
nitombo ihany koa ny poany tamin'io satria tamin'ny 7 février 2023 zany niverina nanao écho izy a de nahitana longueur de fémur lasa 75,3 millimètres nitombo lasa 75,3 millimètres nitombo zany ny alavan'ny feny raha atao moins zany zao a mahita zany hoe 75,3 millimètres moins 69,5 mahita atsika 5,8 millimètres ny vavahana teo ny eo izy a de nitombo lasa nitombo 5,8 millimètres nitombo zany teo ny eo zany ny alavan'ny feny satria ny talata taorinan'io a le 7 avril le 7 février 2023 rehefa nanao écho izy a de lasa 75,3 millimètres ary ny poids koa nitombo koa ny poids-ny rehefa nivavahana teo ny eo zany izy a ny poids-ny zay 2770 grammes 2770 grammes zany hoe 2 kg 700 eo zany de lasa araka nihita atsika am'ty écho natao tamin'ny faharoa ty a tamin'ny 7 février ty a ty écho ty poids estimatif lasa 3523 grammes 3523 grammes donc zany a nisy le poids koa zany nisy fitombosany donc zany a 3523 grammes moins 2770 égale 753 grammes 753 grammes zany hoe zany ray kilo latsika kely zany fitombosany misasika zany ny mahery mahery ny atsasany lavitra 753 grammes 753 grammes fitombona teo ny eo zany profony zany a alahady le 5 no nivavahana de tsy afaka nanao écho tamin'ny andro iny fa talatany iny izy nanao écho a le 7 dia nitombo ny poids-n'ilay zaza nitombo 753 grammes teo ny eo ary ny alavan'ny feny de nitombo 5,8 millimètres fagagana zany fagagana lehibe zany a Andriamanitra zany miasa amin'izao andro faran'izao a miasa amin'ny fomba mahagaga jereva nge ireo sary reo jereva teraka zao le zaza io le sariny hitatsika manaraka io a zaza tsara tarehy kely nivoaka avy eo a ny feny normal tsara ny alavany a ary izy salama tsara ny mamany koa salama tsara miantso anao a mitady vavaka ave anao misy zavatra manahirina anao antsony numéro le misoratra ambany eo manantona ny fiangonana misy ny révérend Médard mpaminan'Andriamanitra zay naminany soa foana teto am'ty firenena ty ny tenany any naminany a ny amin'ny natonga tsisy fahafatesana maro loatra teto a Madagasikara tamin'ny coronavirus ary zay koa naminany a tamin'ny ny cyclone Batsiray zay efa tena hiditra tokoa ny rambony ara efa tafiditra fa tsy nisy rivotra teo alohany a de ny roahanay a dia lasa misy aretina any aminao ny resaka affaire raha resaka hoe fidiram-bola zany tiako tenena am'izany a ny fivelomanao a io zany a na resaka amy tribunaly a na ady atrehanao amy tribunaly a io zany a tsy mivoaka amin'ny vidéo fa ny fanasitranana zay gratuit io no mivoaka eto mba hahatonga ny olona jiovavolombelona de hivavako anao a Jesosy any itahy anao anao fagagana aminao manatony anao raha misy marary fa ato ny laboratoirany cancer efa hain'ny olona rehetra zany fa ato ny cancer rava ato ny aretina rehetra rava da iny tompo